Raha mbola anatin'ny fotoam-pialatsasatra amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny mpianatra eo ihany koa zany ireo mpianatra mianatra amin'ny sekolim-panjakana dia efa tsy vitsy amin'ireo sekoly izay manaraka ny fandaharam-pianarana frantsay no efa niditra an-tsekoly. Ankahirezana araka izany ireo mpianatra efa niditra an-tsekoly azoto sahady ao anatin'izany tontolo ny fampianarana izany. Tsy vitsy amin'ireo sekoly tsy miankina no noroa sahady amin'ny fidiran'ny mpianatra. Anisan'izany ny etsy amin'ny Le Lutin izay efa 17 taona nisiny amin'izao. Volona ny tale général ny sekoly Marcel Bonhomme Chrysantos sy ny tompon'andraikitra Isa Tsokajin'ity sekoly ity hiatrika ny taom-pianarana vaovao izay nanomboka androany ary mampanantena fa tsy ho latsa-danja amin'ny voka-panadinana tamin'ny taom-pianarana lasa teo ny amin'ity taona ity. Izao zany dia efa niatrika indray ny taona 2014-2015 dia efa vonona daholo ny mpianatra indrindra fa ny taloha izay hoe manasoa an'ity sekoly izay efa 5 taona ny traika efa arany. Dia manana tokany iray aman-dreny ny mpianatra zany zay amin'ity ohatra ny isa-taona ny fahampanadinana dia 100 na ny sekoly na ny lasa. Maro ireo ray aman-dreny no tonga nanatitra ny zanany tamin'ity andro fidirana ity. Ireo mpianatra madinika kosa dia maro ireo izay hita taratra fa faly mahita indray ireo namany ary mazoto ihany koa hiatrika ny taom-pianarana vaovao. Rapito kosa ny fidirana ho an'ireo mpianatra secondaire.